Bavaka isika tompoko. Manandratra ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay hitodika aminao indray zay Andriamanitra. Satria fantatray fa ianao ihany no mahay mamoky, ianao ihany no mahay mamelombelona izany aty anatinay. Mitenena Tompo, fa ny teninao dia balsama mahasitrana izay mety alahelo, izay lolo-po, izay fankahalana aty anatinay. Mitenena fa miaino anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Titos toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no isy ny afatry ny Tompo antsika indray anio. Ary singanina manokana ny andininy voalohany vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao kosa dia mila aza izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Lohahevitra bandintsika anatin'izany dia ny hoe izay mianatra sy mampianatra ihany no hahita vokatra tsara. Izay mianatra sy mampianatra ihany no hahita vokatra tsara. Ianao kosa ry Timoty mila aza izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny apôstôly Paoly no manoratra izany ho an'ny Titosy fa tsy Timoty. Ary averimberiny matetika ao amin'ny epistiliny ny anaran'ity Titosy ity, sy izany fandrahany azy ampianatra izany, tsy ho reraka ampianatra. Ao amin'ny toko voalohany andininy fasivy amin'ity epistily ity dia zao ny voasoratra: efa nampianarina ianao ka mba mahaiza mampianatra ny hafa. Eto indray zany zao amin'ny toko faharoa andininy voalohany dia ny hoe ianao kosa ry Titosy mila aza izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema, na hoe fampianarana salama. Iza moa ty Titosy ity? Izy io dia mpiara miasa akaiky amin'ny apôstôly Paoly. Ary ny apôstôly Paoly mihitsy no nitaona azy ho tonga kristianina. Zany mahatonga azy miantso azy amin'ny andininy faefatra hoe tena zanako araka ny finoana iombonantsika ianao. Zany hoe tena mpianatra ny apôstôly Paoly Titosy. Nampianariny nandritry ny fotoana maharitra. Ary rehefa avy nampianariny dia mba nirahany koa hampianatra handamina olana tamina fiangonana maro. Ary dia tsy nahagaga raha tonga mpitarika mahay, mpitondra fiangonana mahay ity Titosy ity. Fa na dia mbola tanora tokoa ary izy dia notendren'ny apôstôly Paoly hitondra ny fiangonana tao Kreta, nosy kely any Grèce zany. Ary izany indrindra no antony anoratany ity epistily ity, hanampy azy amin'ny fitondram-piangonana, ka ilazany aminy hoe ny fampianarana aza atao tsinotsinona. Ry havana malala, nahita vokatra tsara tamin'ny Titosy Paoly, satria nandray an'ity Titosy ity tamin'ny fitiavana, nampianatra azy tamin'ny faharetana. I Titosy koa izay nampianarina dia nahita vokatra tsara tao amin'ny fiangonana tao Kreta, satria sady naharitra nianatra no nanaiky nirahana hitondra fampianarana tsy misy kilema. Mampalahelo tokoa indraindray ny mahita aty am-piangonana hoe misy olona tena mazoto, mafana fo, miainga avy any an-trano any izy vao maraina, mahafoy lasantsy, mandao ny tokantrano, mahafoy fotoana sy ron-doha ho amin'ny asan'Andriamanitra, mahafoy vola sy fitaovana, fa hanao zavatra hon'Andriamanitra. Kanefa indraindray hoentin'ilay hafanampo fotsiny fa misy zavatra tsy maintsy ahitsy kely, satria misy tsy mifanaraka amin'ny soratra masina, misy tsy mifanaraka amin'ny fotom-pinoana izay ijoroantsika, na koa mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipiky ny fiangonana, na mety tsy mifanaraka amin'ny fomba fanapahan-kevitra amin'ny fiangonana. Ka rehefa tonga ilay fanontina kely, maninona? Tezitra mafy, malahelo mafy, diso fanantenana, te hifandramatra sanatria tahaka ny vary sosoa ny tapohan-drano ny fitenin'ny Ntaolo, ka tsy te hiverina ty am-piangonana intsony. Mampalahelo tokoa izany. Izany indrindra
no mahatonga izao tenin'Andriamanitra zao mampahatsiahy antsika hoe ilaina ny mianatra. Raha voafidy ho tompona andraikitra anao, inona ilay andraikitrao? Mba tsy hifandramatra andraikitra aty am-piangonana. Ary ahatsiarovana ny fahamarinana amin'ny tenin'ny Ntaolo hoe aleo misoroka toy izay mitsabo, aleo miofana, mamantatra inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ahoana ny fitsipiky ny fiangonana, mba tsy samy anao izay saim-patany fotsiny, dia avy eo mora miady sy mifandramatra, mitondra korontana eo amin'ny fiangonana. Mba tsy samy anao izay azom-boninahitra fotsiny, dia avy eo miady. Ary zany ravana mahatonga ny fiangonana mametraka tranony hoe na iza voafidy ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, na iza manana andraikitra eo amin'ny fiangonana, na diakonina izy, na birao-piangonana izy, na birao mitsampana izy, na mpampianatra sekoly alahady izy, dia mila miofana, mila mianatra alohan'ny hanompoana, mba hahitany vokatra tsara, mba hisian'ny fifanajana sy ny fiaraha-miasa, ka mba hisian'ny tena aim-panahy aty am-piangonana. Inona moa ny zava-misy tao amin'ny fiangonana tao Koreta ry havana mahatonga ny apôstôly Paoly manoratra izao epistily pastoraly zao. Natao hoe epistily pastoraly dia torohevitra ny amin'ny fitondram-piangonana. Ka nilazany amin'ny andininy voalohany hoe ianao kosa ry Titosy milaza izay miendrika ny fampianarana Jesoklema. Nahoana no apetrany mazava ny hoe ianao kosa? Satria tao am-piangonana ihany dia misy olona toa tompona andraikitra fa manao fampianaran-diso. Hoy ny toko voalohany andininy 20 sy 21. Maro no maditra, mpitarifona sy mpamitaka, mampianatra izay tsy mety mba ahazony harena maloto. Ary nisy zany tao fiangonana tao Koreta tamin'ny taonjato voalohany. Amin'ny andininy 21 dia ambarany iray zany olona mitondra fampianarana fafy zany. Manaiky izy fa mahalala an'Andriamanitra nefa manda azy amin'ny asany. Misy tokoa eo amin'ny fiangonana tonga eo amin'ny toeram-panompoana anankiray izy, nirotsaka ho fidiny izy, manaiky izy, fa zao tsy fantany tsara inona ny tena andraikiny, ka manjary sanatria mora mifandramatra ny samy tompona andraikitra. Ary io tahaka ny afo mololo, zany afo mololo zany afon'ampondro zany rakesy, kely tsy hitan'ny masonao akory ny fiandohany, kanefa rehefa mirehitra io tsy arako intsony mamono azy satria miaraka mirehitra amin'izay rehefa mahazo aina io satria navela teo. Ary zany mahatonga ny amin'ny andininy 21 amin'ilay totositoko voalohany hoe mila tapenam-bava raha misy olona manao fampianaran-diso satria manimba ny fiainan'ny fiangonana izany. Ry kristianina natao hianatra hatrany isika, raha tsy zany tsy mitombo. Ary zany mahatonga ny apôstôly Paoly manoratra ho an'ny fiangonana maro, tahaka ny fiangonana tao Korinto, ho an'ny Grèce koa zany. Aoka mba hihinana vetikanina amin'izay ianareo, raha te hatanjaka amin'ny finoana, fa tsy hijanona amin'ny ronono fo. Tsarovy fa Jesosy Kristy dia niantso ny apôstôly hoe mpianatra, disipla. Nampianariny nandritra ny 3 taona, ary noetiny miaraka taminy mihitsy tamin'ny fanompoana rehetra. Ary ny vahoaka izay nanaradia azy dia nantsony koa hoe mpianatra. Zao anisan'ny tenin'i Jesosy, nazovo no tsy mitondra ny azy fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ho koa Jesosy mantsy ny vahoaka manaradia azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Mpianatra isika, mianatra ny dikan'izany. Natao hianatra foana ny kristianina raha te hitombo amin'ny fahalalana ny Kristy. Raha tsy zany mora mangatsika isika, tsy mahita tsirony, tsy hitatsika ny alaliny haren'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny, ka dia mafisina ny antso. Efa mianatra sekoly alahady ve ny zanakao? Raha mbola ankizy, raha mbola tanora, ary na lehibe azy ianao, ny fiangonantsika dia mametraka an'izany hoe sokajy lehibe zany ao amin'ny sekoly alahady. Angamba efa tonga taona ianao zao fa mbola tsy mpandray ny fanasà amin'ny tompo,
Bidira mianatra katekomena. Fa mila mianatra tsika. Mahalala tsara hoe inona ny dikan'izany raha latabatra amin'ny tompo zany. Zay vao tokony handray ny fanasan'ny tompo. Inona ny adidy miandry mampandray ny fanasan'ny tompo. Mila ianarina sy fantarina zany. Natao hianatra tsika na dia efa olona lehibe azy. Ny andininy faharoa amin'ilay Tito sy toko faharoa dia milaza ny hoe ny lehilahy antom-panahy anaro. Fa lehilahy lehibe efa mahazo taona zany. Ary indrisy fa tsy dia tiatsika tokoa zany anarina zany rehefa lehilahy lehibe. Kanefa dia ara-tsoratra masina zany. Ary zay no mahatsara an'ilay mianatra hisorohana mba tsy ho tonga amin'izany. Tsy hifampiteny foana fa tsara fantatrao mialoha inona avy no andraikitrao, inona avy no adidinao, ahoana ny fitondrana ny fiangonana, ahoana ny fitsipiky ny fiangonana. Rehefa manetry tena mianatra na dia lehilahy lehibe azy ianao dia zao misy vokatra tsara. Ilay mbola mifisako hoe rehefa mianatra ianao ary rehefa maiko anao dia mila mizara mampianatra dia mahita vokatra tsara ianao. Tatsika amin'ny andininy faharoa zany. Lasa mahony tena, lasa maotina, lasa endry, matanjaka amin'ny finoana, matanjaka amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Raha zany mantsy ny tononona fotsiny amin'izao hoe aoka ianao maotina, aoka ianao matanjaka amin'ny finoana. Tsy tonga ho azy zany. Misy zavatra ianarana, dia hirosoana, dia hitantanana anao mihitsy aloha. Vao tonga zany. Ary rehefa mahita an'izany vokatra zany ianao dia mataonao azy ny ankohonanao. Zany no tena mission antsika raim-pianakaviana koa. Tahaka an'i Josa. Izaho sy ny ankohonako manompo an'i Jehovah izay. Anadina an'Andriamanitra atsika raim-pianakaviana izany. Te hananjanaka endry ve ianao? Te hananjanaka tafita amin'ny fianarana ve ianao? Aza mipetraka amin'ny toeram-pibedy fotsiny. Hoe miandry misy tsy mety dia mibedy. Nefa ianao tsy nanoro azy akory hoe inona avy ilay tokony ho ataony. Mahafoza fotoana mihitsy ianao tahaka ny apôstôly Paoly. Nanao izany tamin'ny Timoty, nanao izany tamin'ny Titosy. Mampianatra aloha. Mitondra azy eny an-tsehatra mihitsy aloha. Mampianatra azy andray andraikitra mihitsy aloha. Dia ahitanao fa ahita vokatra tsara ianao. Natao hianatra isika kristiana na dia vehivavy lehibe azy. Zany eo amin'ny andininy fahatelo. Ny vehivavy antom-panahy anaro. Fototra iray ihany no hoe ampianaro sy ny anaro. Ny vehivavy moa kingakinga amin'ny fitenenana izay. Miresadresaka koa angamba. Ary zay no anamafisany atony hoe ampianaro izy mba tsy mpanendrikendriky. Tandremo fa io resadresaka io na fosafosa io mety manidina. Masy lasana io manidina mihitsy. Ny tao eo ny teny toy ny atody raha foy mananelatra. Ianao mety faly miresadresaka fotsiny, mety mieritreritra hoe olona anankiray namako izarako azy io, fa iny koa mananamana izarany azy. Nanidina le izy, nanimba fiainatokantramon'olona, nanimba fiainam-panahin'olona, mety tsy ho zakantsika amin'ny tontolo izany. Ry vehivavy, mitaky ianao ny tenin'Andriamanitra ho mpampianatra zavatra tsara. Vakio ny andininy fahatelo. Ampianaro ny vehivavy antom-panahy izy mba azony mampianatra ny vehivavy tanora rehefa avy eo. Nareo nge manana fiteny manitony ampiasao amin'ny fampianarana zavatra tsara. Ny Dorcasy ao anatin'ny sodampatana anankiray ao Antananarivo ao dia manana fandaharana isaky ny talata maraina ao amin'ny radio fahazavana. Isika samy isika no anaran'ilay fandaharana. Misy fampianarana tenin'Andriamanitra. Misy fampianarana tetikady madinidinika hiatrehana ny fiainana ankobanandro. Misy fampianarana ny hoe ahoana ny fomba hitiavana ny vady, hitiavana ny zanaka. Eny tompoko ianarana zany. Tsisy nay an'izany any tany akebondreny sika. Ny manota ny tonga dia haitsika ho azy satria efa nitorotorona tamin'ny ota isika. Fa ny hoe mity vady araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra, mila ianarana. Mity zanaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, samy mba tia zanan-daoly ny olona na tsy voavaka azy. Fa ahoana ny mity zanaka araka ny tenin'Andriamanitra, ianarana zany. Any hoe tena zavatra tsara sady mahasoa ilay fandarana.
ka manjary miaino hatramin'ny lehilahy matoa mahafantatra an'ilay izy. Ka dia araroata ry vehivavy ny fananantsika ny sampana Dorcas ho tena ho sehatra ifampizarana. Tena mba hisy fampianarana soratra masina, fiaraha-mandinika soratra masina, fampianarana taozavatra tahaka ny zaitra, fampianarana torohevitra mahasoa hiatrehana ny fiainana. Adity miandry anareo izay. Ary zany mihitsy ilay lalana ahazoana vokatra tsara eto. Rehefa mamaky tsara ilay andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ianao amin'ny totositoko faharoa dia hoe vehivavy samy vehivavy mifampianatra. Zay ny andininy fahaefatra. Ny vehivavy antom-panahy anaro mba hampianara ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny, ho tia ny zanany. Andininy fahadimy, hampianara ny vehivavy mba ho tena ho madio toe-panahy. Ka dia izay no anamafisana ny hoe tena mila mianatra isika. Raha mianana fotsiny amin'ny fanampahavavahantsika dia na isika raha mety ho mangatsika satria tsy mitombo. Tsy hitantsika ny tsirony fa mety ny eo ihany no eo. Ka mila misantsana an'izany ny sampana rehetra hoe tena mitaiza mampianatra ve. Ny fiangonana koa ilaina amin'ny fotoana mahamety azy ny isian'ny fampianarana manokana mba hitombona. Rehefa tsy voky fampianarana tsara ianareo dia mitady zany any amin'ny hafa ary mety tsy ahianivana ny hoe tena ilaiko hoe zany fampianarana omen'ny hafa zany sa tsy mahasoa ave zany sa tsy. Ka veriko ihany raha tonga taona ianao midiraka tekomenina. Ary raha te hampianatra sekoly alahady ianareo misaotra anareo izay manolo tena mampianatra sekoly alahady, mate idera izany. Fa ny fiangonana dia efa mametraka misy ny antsoina hoe SAM, sekoly alahady manomana mpampianatra. Saripady le mampianatra io mantsy dia aoka ianao aloha hianatra. Zay mihitsy ilay izy. Zay ianao vao afaka mampianatra. Misokatra zany zao ny fianarana sefaly, sekoly falimanana laika, natokana ho an'ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Mianatra roa taona ianao dia tonga mpitory teny, dia tonga mpiandry. Ary roa taona ambonin'izay dia tonga katekista. Azo iarahana amin'ny fitarihan'ny fanampahavavahana, fitoriteny na any amin'ny fiangonana samihafa. Natokana ho an'ny mpandray zany. Amin'ny ankapobeny ndray mandeha isam-bolana ihany no miatrika an'izany fianarana izany. Aiza ho aiza ianao satria efa tokony hitombo isika, mitaky zavatra amintsika amin'ny tompo. Hoy aho hoe mila mianatra foana isika. Rehefa tsy fantatritsika hoe ahoana moa ny fomba fanapahan-kevitra sy ny fampitondrana ao am-piangonana dia verinao fa zavatra tsy mifanaraka amin'ny fisainanao foana ilay izy. Dia na ianao aza tsy mafana dia tsy maintsy misy vokany any amin'ny fiainam-panahinao zany. Mety ho malaina ho aty am-piangonana azy ianao. Fantaro inona no maha izy azy amin'ny fiangonanao, inona ny fitondranao, ahoana ny fomba fanapahan-kevitra. Fa izany le atao hoe mianatra. Ry havana te hiaina anaty fiangonana tsy misy ady, lavitry ny korotana ve ianao, mety aiza mianatra, mety aiza miofana. Ary indrindra ho eto ambavaka izay manana andraikitra rehetra mba samy halala ny andraikiny, mba hay hiara-miasa sy mifanampy fa tsy hifandramatra na hifanitsaka andraikitra. Raha izany no tanteraka, afinaritra ny mankaty am-piangonana, mahafinaritra ny manompo an'Andriamanitra ary androso ny fiangonana. Zava-poana nefa izany rehetra izany raha tsy Jesosy Kristy ilay tena mpampianatra tsara, ilay tena manome ranonaina ary nampanantena, fa izay miray ihany koa ary izao aminy dia mamobe izy raha tsy izy no tena ho ampotsika, resahantsika isan'andro, andro aliantsika koa. Masotoa ry mpianatra ny tompo. Amen.